dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'itian'io ty ao anatin'izao fandarana izao mino fa hitondra soso fampahirezana ho anao ny fotoanantsika zay rahantsika eto am-piandohana dia te hampafantatra anao fa manana fotoana lehibe ny fiangonana saina izay anasana antsika rehetrarehetra tsy hakanavaka na iza na aviaiza na aviaizy mandritra nyity volana May izay ho avy ity. Ity fotoana ity dia isakariva rehefa talata larobia lakamisy ariva izany amin'ny 5 ora sy sasany ka hatramin'ny 9 ora sy sasany. Ny saina eo amin'ny raiksa andohana lankely izany. Ny eny Tanjombato ndraiky koa dia misy koa ity fotoana ity ihany fa rehefa talata larobia dia zoma. Ny talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany atoandro fa ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Ity fotoana lehibe mandritra ny volana May ity dia manana lohahevitra tena miavaka. Lohahevitra dia hoe avy alao adidiko izay rehetra ilainao. Aoka ho adidiko izay rehetra ilainao. Izany dia vao boky mpanjaka toko faha 9 ka ny 20. Andriamanitra dia nilaza ny bokin'ny Isaia fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia avy alao adidiko ihany. Jesosy koa dia niteny manao hoe ianareo na dia ratsy aza mahalala mahasoa ny zanakareo tsy mainka avafandy ianareo sy any an-danitra. Fa Andriamanitra tena mihevitra ny fiainantsika tsiraray avy. Mety misy amintsika angamba nandalo zavatra maharary, mampalahelo, nandiso fanantenana tamin'ny fiainana ary indraindray tady alaim-panahintsika eritreritra hoe raha mikarakara Andriamanitra sady tia nahoana ny navenina nitranga tamiko ireny rehetrarehetra ireny, nahoana n'izao ny fiainako, nahoana ny sahala amin'izao sahala amin'izao. Mamela hiteny aminao na inona nitranga tamin'ny fiainanao. Andriamanitra dia tsy mba loharano zavatra ratsy na ny kely ary. Tsy mba misy zavatra ratsy mitranga avy ao amin'Andriamanitra. Tsisy. Fa raha misy zavatra mitranga avy amin'Andriamanitra kanefa toa tahaka ny ratsy ny fijery azy dia ny zavatra rehetra raha mbola Andriamanitra koa ny voahany dia tsy maintsy hasoanao sy hatsara ny fiainanao. Tsy misy zavatra tsy mipoitra avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsara izy. Tsy afaka mamoaka zavatra ratsy izy ary tsisy ratsy ao aminy. Fa indraindray no mety zavatra nitranga amin'ny fiainantsika dia mety noho ohatra hoe fanapahan-kevitritsika diso na noho safiditsika diso dia mety hiteny koa angamba ianao hoe koa nanina tsy nisakanany. Hitanao ianao mety manambady aman-janaka na mety koa mety toko hoe zanaka ray aman-dreny manana ray aman-dreny dia ray aman-dreninao dia tena manome anao ohatra ndeha toko hoe zavatra rehetra ilaina, mianatra ianao, manome ny sakafo izy, ny frais-nao, ny collage-nao, ny fitafianao sy ny rehetrarehetra fa tady hasoanao. Fa kosa nefa rehefa any am-pianarana any dia anao ny safidy amin'ny zavatra izay atao amin'ny namana any. Manolo-tsaina izy hoe aza miaraka amin'ny ankizy ohatr'izao, aza minamana amin'ny ankizy ohatr'izao, tandremo zavatra ohatr'izao fa ny safidy dia anao. Dia tahak'izay koa Andriamanitra. Andriamanitra tena tsy afaka manery ny safiditsika mihitsy. Mi-influence ny safiditsika ny azony atao fa ny safidy farany dia atsika ihany. Ka tiako tongavana amin'izany dia hoe na inona mitranga amin'ny fiainanao mba sanatria azy ianao na ray safidy diso. Ny tompo tsy mba mandatsa sady tsy mba manary. Hoy Baiboly hoe tsy mba manary mandrakizay ny tompo fa vonona mbola hikarakaranao izy, vonona mbola hitady izay ahasoanao izy. Ka manasanao ho avy amin'ity fotoana izay isakariva ity iarahanao amin'ny fiangonana saina eo amin'ny raiksa andohana lankely sy amin'ny fiangonana saina eny Tanjombato. Isakariva rehefa talata larobia alakamisy ny eo amin'ny raiksa amin'ny 5 sasany ary eny Tanjombato kosa amin'ny fiangonana saina dia ny talata sy larobia ary ny zoma izany. Tena soa dia hasoanao io fotoana io ary hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao. Anio aty resaka kely ny aminao hoe manjaka amin'ny fiainana. Andriamanitra dia tena tia antsika ary Baiboly dia milaza fa izy no mpanjaka ny mpanjaka. Ny hoe mpanjaka ny mpanjaka tsy hoe président ny président, tsy mitovy izany zavatra izany. Ny président dia olona fidim-bahoaka, ny mpanjaka dia nateraka mba hanjaka. Ka raha miteny Baiboly hoe izy no mpanjaka ny mpanjaka dia tsy miresaka ny hoe izy no mpanjaka ny président rehetra eran-tany, tsy izany ny teneniny fa miresaka mpanjaka izy. Ary ilay mpanjaka resahany dia tsy izy fa ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia raha ny Baiboly ny jerena dia mpanjaka avokoa. Manjaka amin'izao fiainana izao. Toy izany hoe manjaka izy. Nisy fotoana Jesosy niteny an'izany teo anatrehan'ny Pilato hoe moa va ianao izy Pilato mpanjaka? Dia ino Jesosy? Amin'ny fijerina anankiray dia ianao izany hanonga-mpanjakana? Tsy izany nefa ilay izy.
koa de ozy pilato hoe mpanjaka hoana moa ianao toy hoe mpanjaka ozy izy fa tsy avy ety ny fanjakako fa raha tety ny fanjakako dia efa niady ho amin'ny maramilako dia tahak'izay koa ny zanak'Andriamanitra ny fanjakana tsy hoe tsy resaka hoe fitondram-panjakana tsy zay fa Jesosy dia laza mazava ny filazantsara ny Lioka 12 ozy hoe efa sitraky ny rainareo ny amenareo ny fanjakana renondry vitsy ka le fanjakana resana dia ny fanjakan'Andriamanitra zay tsy aiza fa ao anatsika ary ny fanjakana zay hoentintsika ao anatsika iny dia volazan'ny Baiboly fa fanjakana tsy azo ampiororona ary ny manjaka ao anatiny dia ny zanak'Andriamanitra isasenao zay le izy zay no mahatonga n'Andriamanitra tsy hoe mpanjaka ny mpanjaka satria izy no mpanjaka antsika rehetra na dia manjaka aza isika amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zay misy atsika io fanjakan'Andriamanitra io no miseho manifeste ty amin'izao tontolo izao tsy magaga reo Jesosy hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampy anareo ny zavatra rehetra zany hoe iny le fanjakana zay any anatinao iny no mitrangy ety ivelany amin'izay ao anatin'iny tsy inona ny fanasitranana ny fitahiana ny fiovana sy ny zava-tsoa rehetra zay ilain'ny olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay fanjakan'Andriamanitra zay tsy herina ety fa ao anatsika ary ianao no manjaka ao anatiny amin'ny bokin'ny Romanina 5:17 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony anankiray maika izay mahazo ny habe ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny nataony anankiray dia Jesosy zany hoe noho ny zavatra nataony Adama dia nanjaka tamin'ny olombelona rehetra ny fahafatesana fa Jesosy Kristy kosa tonga hameantsika fahasoavana hameantsika fahamarinana mba haninona hanjaka amin'izao fiainana izao eo amin'izay resaka hoe manjaka amin'izao fiainana izao zany dia averiko tsara hoe le fanjakan'Andriamanitra ao anaty zay afaka miseho manifeste ety amin'ny fiainanao ety ivelany na dia eto amin'izao tontolo izao azy ianao dia tsy naman'izao tontolo izao hitanao ohatrany hoe eto amintsika izao misy ambasady be da be misy ny ambasady ny France misy ny ambasady ny États-Unis misy ambasady ny Turquie misy ambasady ny Inde misy ambasady be da be eto amintsika eto ary ny toeran'ny ambasady reny dia na dia eto Madagasikara azy dia ny zavatra mitranga dia izao tsy any Madagasikara satria ny minitra anao miditra ao amin'io toeran'io taoko ohatra hoe manko amin'ny ambasady de France ianao dia ohatrany any Frantsa ianao raha sanatria anao manan-kotanao dia tsy voary ny fanjakana malagasy ianao satria ao anatin'ny fanjakany frantsay ianao raha ao anatin'ny ambasady ny frantsay dia tahak'izay koa anao raha miditra anao ambasady ny États-Unis ianao ohatra dia na dia eto Madagasikara azy izy ka hiditra ao anao eritreritranao zay tianao atao ao dia hosairina anao satria na dia eto Madagasikara azy rehefa tafiditra amin'ilay ambasady ianao dia ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa États-Unis iny ao tsy afaka hanaovanao zay tianao atao dia tahaka izany koa na dia eto amin'izao tontolo izao azy isika manana ny fanjakan'Andriamanitra tsika ka na inona mitranga eto amin'izao tontolo izao tsy ho voatery hampahory antsika nomen'Andriamanitra tsika ny fanjakana ao anatsika ao ary mitondra fanjakana tsara isika ao anatsika ao zay zavatra iny efa afaka miseho manifeste tsy revinao fotsiny ohatra hoe io ny ambasady ny France io ny ambasady ny États-Unis zay ngamba no ohatra lehibe aingana be dia jerevo tsara miasa izy eto Madagasikara manao zavatra be da be izy mi-influence même hatramin'ny fitondrana azy influence any misy zavatra tsara ataonao ny vahoaka malagasy misy zavatra tsara nataony mafampandrosona ny firenentsika fa nefa koa izy mampandroso ny firenena zay naniraka azy aty koa izy dia tahaka izany koa isika eto amin'izao tontolo izao isika dia nateraka Andriamanitra ho ny filazantsara n'izao hoe nateraka avy any ambony ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika manjaka amin'izao fiainana izao amin'izao fiainana izao avy amin'ny fahasoavana ka na dia eto amin'izao tontolo izao azy isika dia tsy isy an'izao tontolo izao nefa afaka manisy ny olona eo amin'izao tontolo izao afaka mamonjy ny olona manitatra ny fanjakan'Andriamanitra satria zay isika ety ambonin'ny tany ka eo amin'izay resaka hoe ianao zay le mampanjaka anao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay dia ty ampiseho aminao aho hoe Jesosy dia laza n'izao teny izao amin'ny filazantsara hoe Solomona na dia teo amin'ny fanjakany azy dia tsy mba nitafy tahaka ny reny iny ty izy teo voninkazo ireny maika avefa nareo izy dia rehefa tsara zany ohatrany hoe Solomona teo amin'ny fanjakany tena niaina tao anaty fiainana tsara mihitsy ary na Jesosy aza ny resaka mikasika an'izany kanefa ao Mateo 5:20 no milaza an'izany
ozy nefa raha zay komareo fa na dia Solomona tamin'ny vonany rehetra azy tsy mba nitafitahakiny anankiray amin'ireny izy le resahany ao ilay le voninkazo ozy revy voninkazo ireny fa kapaina androany dia alefa ny pahatra nefa na dia Solomona azy tsy nitafy ohatran'ireny ka eto ilay tiako atongavana tsy resaka fitafiana fa resaka hoe ohatrany ahoana zany i Solomona zany tiany Jesosy tenena hoe tena nikarakara an'Andriamanitra anampanjaka azy dia tiako asehonao ohatrany ahoana ny fiainan'ny Solomona dia tokony anao ohatrany ahoana koa ianao rehefa Andriamanitra ny miadidy anao fa raha mamaky sika ny amin'ny boky ny mpanjaka voalohany toko 5 mpanjaka voalohany toko 5 dia zao laza ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'ny Solomona hoy izy mpanjaka voalohany toko 5 andiny 7 ireo olona voatendry ireo dia niadidy ny zavatra rehetra ny ilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra netiny teo amin'ny latabatra Solomona mpanjaka izy rehetra samy niadidy ny amin'ny ray volana avy ka tsy navelany ho nisy tsy ampy na inona na inona zany ny tena marina zany ao amin'ny toko 4 ao amin'ny boky ny mpanjaka io andiny 7 ihany dia nanendry olona 12 avy teo amin'ny Israely Solomona hikarakara ozy izy hoe hiadidy sy zavatra rehetra ny ilain'ny mpanjaka sy ny ankonany mpanjaka voalohany toko 7 zany Solomona ozy izy nanendry 12 ho amin'ny Israely rehetra hiadidy ny zavatra rehetra ny ilain'ny mpanjaka sy ny ankonany samy niadidy ray volana avy amin'ny heritaona izy zany hoe indre mandeha isambolona dia misy olona miadidy an'ny Solomona sy ny ankonany dia zao voalaza le mitoko 5 hoe tsy navelany ho nisy tsy ampy na inona na inona rehefa nikarakara zany reto olo reto hiadidin'ny mpanjaka sy ny ankonany dia tena nasy ireny reto olo reto hoe tsy navelany tsisy tsy ampy na inona na inona Solomona dia lazain'i Jesosy na dia teo amin'ny fanjakana azy nefa tsy nitafiny ohatry ny voromanidina dia ho mihitsy Jesosy maika avafa ianareo tsy maika avafa ianareo sady sy raha hoe tsy resaka akanjo fotsiny tiany Jesosy teneniny fa miresaka izy hoe nareo rehefa zanak'Andriamanitra tsy akanjo fotsiny karakaran'Andriamanitra mikasika anareo fa ny aminareo rehetra mihitsy tahaka izay koa ianao rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsy ny sakafo fotsiny edidian'Andriamanitra na ny akanjonao fa ny aminao rehetra mihitsy ary atao ary karaha misy olombelona anankiray na 12 mikarakara ny Solomona ary tsy avelany tsisy tsy amby izay tediaviny manahoana rehefa Andriamanitra no mikarakaranao manahoana fa tsy avelany tsisy tsy hoampy koa eo aminao na inona na inona na inona na inona tsy magaga raha ho Davida Jehovah mpiandry ahy tsy manana zava-mahory ahy the Lord is my shepherd I shall not want tsy en cas de besoin zany mihitsy ahako zany hoe zay zavatra ilaiko omen'Andriamanitra foana ka ny loha hevitsika dia ny hoe avy lao adidiko aoka ho adidiko izay rehetra